Efa tsy andriamanteny moa zany a ny olona mandatsy zany a amin'ny makasika ny fiainan'ny fianakaviako anosy Benala. Efa ela ny tokony niresaka an'ilay izy a, dossier mavaivay le izy a, sady inona moa vain-kandrina koa amin'ny lafiny ray. Ka leo zany a mba asiko fanazavana zany androany satria mbola nisy nanao commentaire andray androany a compte vorondolo hoe ny mpianakaviany lany Anosy Benala tsy mihinan-kanina. Natao mahatonga an'io moa zany de zao hoe za zany ny asa hitan'zareo hoe mizesta mipoerapoera aty andafy a, nefa ny fianakaviako any Anosy Benala dia Vorokitsay. Zay zany no voizina foana fa raha ohatra za zany ka tsy influenceur mety tsy voaresaka any zavatra zay, fa inona moa zany ny resaka politika na resaka fivavahana na resaka zazatra rehetrrehetra, resaka artista tsy akasitrahany olona de any amin'ny fianakaviako any ndray zany no atao le resaka. Ka androany zany anazava aminareo satria be dia be no inona moa zany ny feo mandeha hoe fianakaviany lery Anosy Benala, lery BCS de fola tsisy fotony. De leo azaveko androany voalohany indrindra aloha zany a, araka nefa nataoko tamin'ny commentaire tao a, dia ny ankohonako mivady amanjanako a aty andafy, ka ny ankohonana aloha no anananao a ananako obligation morale sy obligation juridique tsy maintsy anome sakafo azy a kojakoja momba azy. Zay ny obligation juridique araka lalàna, tsisy mihitsy lalàna manery anao a tsy maintsy hiantoka ny havanao fianakavianao rehetrrehetrany, tsisy lalàna mikasika an'izany ary matoa tsisy lalàna mikasika an'izany a de tsy manana obligation am'izany, fa obligation morale angambany, morale angambany hoe ianao zany metimety ny fiainanao aty andafy nefa ny fianakavianao Vorokitsay. Ka zay mihitsy no azavaiko eto hoe ho an'izay tsy mahafantatra hoe ahoana moa zany fandehan'ny fianakavio. Ny ankohonako zany de mahafantatrareo a fa ny zanako roalahy Hugo sy Pablo a de fa navita fianarana ambony daolidaoly efa tafavoaka. Ny zanako reo, ny adidiko reo ny masoko raha miasa na manindra de reo zany ny masoko reo ny obligation morale voalohany a sady obligation juridique. De mikasika ny fianakaviana ny Madagasikara. Inona mianadahy zay a nateraky ny ray aman-dreninay marina ary fantatry ny Anosy Benala ray manontolo a fa tena fianakaviana tena nahantra fa tiranovana zay. Inona mianadahy fantatry ny Anosy Benala rehetrrehetra zao, nefa rehefa nianatra zay satria ny papanay a de nandrisika anay foana mianara fa zay ihany lova azoko apetraka aminareo. Za tsy manana lova ozy ny dadanay a na ny ariary fa de fianarana io ny lova azoko apetraka aminareo. Ka ny Anosy Benala ray manontolo de nahita ny dadanay a manjono amin'ny andro alina, andro atoandro, de le jono azo avy any a amidy a de le vola alefa inona moa zany iantohana anay amin'ny fianaranay. Niandra tany Ambatondrazaka ny zokinay Lamatoa satria tamin'ny Anosy Benala tamin'izany fotoana zany mbola tsisy lycée. Zokinay Lamatoa niandra tany a, de ny zokinay Lahevo sy ny fahatelo a niandra tao Moramanga, de za koa niandra tao Moramanga, de anabavy koa niandra tao Moramanga. Zany a no iantohan'ny dadanay mandeha tongotra raika amin'ny 70 km dadanay mba tsy handoa frais satria le frais ny fiara de mba vola mba omena an'le iantohana an'le ankizy. De zany hoe tena mikofoka tanteraka dadanay a mandeha tongotra raika amin'ny 70 km milanja vary 30 kilo. Zay ny nataony dadanay zay ny antohana anay manjono na mivarotra mangahazo na mivarotra kafe, de zay ny antohana anay. Zay ny fiainanay a raha ohatra tianareo fantatra. De rehefa tonga zay inona moa zany fitezana ara-morale zay a, dia ny inona moa zany zokinay Lamatoa dia général de division amin'ny armée, général de division en armée a zokinay Lamatoa. Ny zokinay Lahevo a douanier
dia amin'ny aéroport ny Vato. Tany Tomasina, tany douane tany Tomasina dia aéroport Vato. Ny fahatelo, lalako fahatelo dia PDG na tsy tanoniko ny anarany le ina moa zany le multinational Madagascar fa PDG sady homme d'affaires le ina moa zany le rahalahako fahatelo. Betsaka mafantatra an'izany ary zany ina moa zany entreprise zay misandrahaka Madagascar manontolo zany fantatro olo rehetra hoe izy ny PDG am'zany fa za tsy hanona anarany. De za miteny misy miteny tsy vitana lasa andafika am'zay stesa makatsy makaroa fa za ino zany directeur informatique ny SDV Madagascar. Skaka Madagascar za directeur informatique to. So de misy metretra le ry nahita tatraka kely tany de lasa fa zay tafita daholo zay. Mahay daholo zay. De sa directeur tany fa za nandeha aleoko manasa vilia ty. De ny anabaviko anankiroa zay tsy navita fianarana anabaviko anankiroa. Anabaviko anankiray ilala ny anarany efa maty izy fantatry ny rehetra. Maro ny zanany de nefa izy manana ny vadiny de zany angamba mety tsy dia andraikitro loatra zay mikasika an'izay. De nabaviko farany i Vololona, tompom-bavy Vololona vao maty vao tsy ampy volana vitsivitsy akory zay. Izy Vololona mihitsy no ataon'ny olona resaka sy nenjehan'ny olona hatramin'izao. Fa maty izy iny lasa korazana izy iny zay avy hoe resaka mikasika ny hoe inona moa zany ny olana tamin'ny Vololona. Satria ataon'ny olona ao Benala fimehezana ary vaiakandrina ho anahy. Ho maninona ny anabaviko no 4 de fantatry ny Benala iray manontolo. Fantatry ny Benala iray manontolo fa Vololona de alcoolique. Vololona de mamolava. Fantatry ny rehetra zany. Ary zay natonga anazy tsy nanambady mihitsy. Vololona zany niteraka tsy haiko 9 sa 7. Manano tena izy. De mamolava. Karaha ohatra zany mandefa 10 millions androany na 20 millions androany na 30 millions androany lany toka androany mamidafika ny atsena izy ary volana io zarazarany amin'olo io nangalariny olo sy ty very dolo. Zay ny loana voalohany. Zay vola alefako na otrinina lany ray andro nandro andro de vita. Fantatry nosy penala zany nareo io manenjiky io mandeha manao commentaire manao compte volondolo fantatra io zany. Fa no manaraka an'izany i Vololona tsy possible tsy manana faculté igérer entreprise. Hoe anao épicerie zany anome vola azy fond anaovana épicerie tsy hainy zany, tsy vitany zany, tsy manana capacité an'izany izy. Ary tsy Vololona reriny tsy manana capacité fa be dia be ny gasy firy ny olona nomeko fond ahafahana mihetsika omeko fond tsisy niverina ny ray ny fonomena. Ino moa zany efa manome amin'ny gasy de efa foy izy iny. Fa au moins le olona mba tafita fa tsisy tafitana ny ray ny olona zay nomeko fond satria tsy capacité ny gasy ny entrepreneuriat. Tsy capacité tsy anatin'ny fahaizan'ny gasy zany sady tsy nianatra an'izany koa le gasy. De manome ponctuellement hoe za tena manana projet zao koty fa mba zao de manome va fantatro fa tsy réussir le izy. Zay le izy. Le zandrina vavy zany satria zandriko le lala le teo alohako zany efa maty iny zany fa tsy zavatra atao aminazy fa ny zandriko vavy no adidiko. Ina moa zany moral fa tsy mana obligation aminy. Ino ny anenjehan'olona anahy sansinandro hoe ny liry mizesta ny andafo par rapport na Facebook nefa ny anabavy ny ry 4 de ho anareo nosy benala da reo fa mieritreritra fa i Vololona ve de afaka ampiasa vola. Afaka anao inona i Vololona na inona nataoko fa zavatra nataoko dia mandefa vola amin'ny foana isaky ny 2 herinandro. Tsisy afaka andahan zany nareo fa i Vololona de mandeha maka vola amin'ny vola. Tsy haiko ny akany anazy na any amin'ny fivarotany Patrick na any amin'ny tsy haiko izy ny anangalana anazy zany fa za mandefa vola amin'ny Emadex ho an'ny Vololona. Ka le vola alefako any tsy vola be satria raha alefako vola be iny de vita iny.
tsony taoko io zarainy amin'olo io de tsisy zavatra azo ataoko tsy afaka manampy azy afahany manao fivelomana hoe manome fo anazy velomany tsy possible zany fantatra reo tsara zany de faharoa manaraka an'izany tsy afaka an'le vola be azy satria lany le vola de sao moa zany izy maty izy izy nenjehanareo tramizay izy nataonareo fitaovana enjehana maty izy iny de sametitsika fa mbola misy manoratra ihany amin'ny commentaire ao hoe zanany ka raha ohatra ka ny zanaky filolona na ny zanaky lala na ny zanaky izy tsy akory de mbola adiniky daholo ve zany misy miteny hoe publie au Facebook ny sariny avalany anospianala tsy misakafo de le olona zany de tena manao ina zany manao compte fake manao compte borontolo anenjehana ny havako hoe tsy mihina raha tsy mangahazo ka izy reny moa tsy mihina raha tsy mangahazo amin'ny hospitala ny havako rery sa ny gasy manerana ny Madagasikara no tsy mihina tsy mahita zavatra hoanina ny 2.7 isanjato ny gasy 2.7 isanjato ny gasy mihinana tapatsinay zay ny chiffre avoakan'ny banque mondiale ny 2.7 isanjato ny gasy ka raha ohatra ny 2.7 isanjato ny gasy mihinana tapatsinay amin'ny gasy 30 tapitrisa de 4 tapitrisa moa zany gasy tsy mihinana 4 tapitrisa de ny avany koto ny olana ny avany koto ny enjehana nefa samy tsisy mihinana daholo ka moa ve fantanina ho anareo le manenjika io ny karamako ve ny esako aty ve ataoko amelomana ny avako rehetra ny hospianala any firy ny avako any ny zanaky volona fotsiny efa tsy aiko enina niterateraka daholo zanaky lala fotsiny tsy aiko tsy efa folo raika 10 niterateraka daholo de za daholo ny antoko an'izy sa ny karamako aty anatsara ny fiainany zanako izy rola ienako anatin'ny vady aman-janako anatin'ny ankonako zay ny foazoko maraina amin'ny -20 degré amin'ny lanezy ny foa -20 degré amin'ny lanezy mandeha miasa ka le karama azo koa ve de iantohako ny olona ny hospianala hitanareo normal ve zay hoe zay vola azoko rehetrrehetra amin'ny karamako de natao iantohana ny fianakaviana rehetra ny hospianala zay ve izy sa rehefa misy olana na misy mararina misy miteraka na misy ohatr'izany de mandefa vola zay ny azoko atao fa tsy anjarako mihitsy ny antoka ny fiainan'olona efa manambady fa nan'olona efa manana ny fiainany tsy anjarako satria za ko nge ny ala tao raha ohatra zany teny hoe samy de merde marina fa samy de merde fa mety hoe tsy tafavoaka tsy mandatsana izan'iza fa raha nareo mahita ny fijaninay nareo nahita ny tsarinay tamin'ny ina hoe ray aman-dreninay de tokony tonga sany nareo hoe raha tafavoaka le ry de manina sasany tsy tafavoaka ireo fianakavia sasan'ireo zanga nangalatra zanga nanao inona namadika tanindrazy sa namadika vahoaka sa nandanga vahoaka sa nanao inona nihinam-bona ampanjakana ve za na tonga ny fianako metimety fa samy de merde miala tao hospitala de nandeha za tsy andatsy an'le tsy tafavoaka fa oaka fotsitra zavana izy fa za tsy nangalatsy anao ninina fa ny herim-batako ray manontolo sy ny heritsaiko nampiasaiko na tonga na tafavoaka ka manana obligation zany hiantoka ny fiainan'ny hospitala manontolo raha ny fianakaviana le sana de ny hospitala ngamba de fianakaviako daholo fa atraiza ny inona zany ny domaine de définition tsy maintsy hiantohako ny zanaky ny cousin ve ny zafy ny cousin ve ny vady ny anina sy zany zay ve zany tokony antohako daholo amin'ny karama inona za ny tompona andraikitra amreo sa ny fanjakana mato mahantra Madagasikara tsy avianiko mato mahantra daholo ohatrohatreo tsy mahita asa olo tsy avianiko misy tompondraikitra am'izany eo fa manina zany latsaina satria zany za avan'ireo olon'ireo de latsaina hoe nina tsy afako reo olon'ireo fa ny de nijanona teo amin'ny prêt-à-pot amiko ilala tsy vololona nampiko ary fantatra reo tsara fa ilala tao hospianala nividiananay pick-up tena enjana be zany tao hospital tao nafahana no taxi brosy fantatra reo zany zay zoko ny vidy an'izay ho an'ny lala ahafahany velona fa vololona tsy zavatra azony atao mikasika ny vololona fa de manome vola manome sakafo manome sakafo zay ihany ny azony natao tamin'le izy ka raha ohatra reo mieritreritra hoe tsy haiko
ny zanaky volana ny kozainay na tsy haiko izy zany da tafara rehetra zany fi zany tokony atao ny karamako zay azoko aty zany alefako amispirala zay tadiavinareo akose tsy possible zany raha ny karama azoko de nanatsarako ny fiainako anatsarako ny fiainan'ny ankonako ny zanako sy ny vady aman-janako zay no ny voafaritry lalàna zay ny voafaritry ny moraly zay le izy ka raha ohatra ka nenjika anareo hoe 4 vololona ninjehanareo foana vololona fa maty izy iny de faly angaminareo fa maty izy iny fa zay ny tsy nahafahako nanampy azy zay lay aloha zany misy itsaisana fa de toy izy zany ina moa zany ny commentaire amin'ny compte vorondolo fa au moins za afaka ho foko fa saratra narary ny foko ny resaka vololona nareo iny injehanareo amin'igny afaka ho foko androany satria navoako le izy sura daholo